Zany amin'ny vaovao ny toetrandro iny fanandritra ny Zakabe régionaly nataony antoko HVM tany Toamasina ny farany herinandro lasa teo no nanambarany Flou national fa tsy matahotra ny fanandrana amin'ireo antoko politika misy eto Madagasikara ny antoko HVM. Ny antso ny mpikambana rehetra irahina kosa nefa izy manoloana ny disadisa izay efa miavaky ao anatin'ity antoko ity. Entitra ny Flou national ny antoko HVM rivra Kotovao tany Toamasina nandritry ny Zakabe régional nataon'ity antoko ity tsy misy faharesanay ianareo izy manoloana ireo fanenjena mivaivay ataony antoko mpanohitra ankehitriny. Mazava ny avatra fa dia na eo aza ny somary mety ho disadisa anatiny ao anatin'ity antoko ity no ilay raharaha Claudine iny dia miantso ny mpikambana irahiny izy. Toamaizy isika amin'ny rahiny taneho isika fa tsy kelalana ny ratsy ary tsotra kely no hoe zarazara ao anjakana. Ahoana moa tsika ny zarazarana raha mahita an'izao izy ane mampivory olona zato mba vorony e. Indra tsisa ny ataony anao reto zarazaraina izy. Koa mihintsy manatena fa zao tonga amin'ny fotoana nilana azy mihitsy zao fotoanam-be ataotsika izao. Ampisehoantsika ny hevitsika, ampisehoany tanjatsika fa tsy hoe hodoninareo zay dia atahotra fa tsy maresanay nareo. Hita taratra eo ihany koa anefa ny disadisa misy eo amin'ny antoko raha ny zavanseho tany Toamasina nijerena ary efa natao tokoa mantsy ny fampahafantarana ireo mpizaika dia tsy nety nitsangana ireo mpikambana HVM avy amin'ny faritra Matsiatra ambony indy. Tonga maro kosa anefa ireo mpikambana avy amin'ny faritra na dia izany aza.